Antsoavo ho antsika kristianina indray ao anatin'ny mana isan'andro amin'ity volana ity. Lioka toko fahenina andininy fa 5 manao hoe ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitry ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny habeny am-po ny tenenany vava. Ndendray isika amin'izao antsoavo izao mba iseho olona tsara ka hamoaka ny rakitra tsara ao am-pontsika, izara fitiavana, iteny mamy, tsy fampitsara ary ho teny pahasoavana no alokan'ny vavanao mba ho fitahiana ho an'ny ankonanao, ho an'ny fiangonanao, ho an'ny fiarahamonina misy anao, ary ho an'ity firenena mamitsika ity. Antsoavo ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny ao-po ny tenenany vava. Lioka toko fahenina andininy fa 5. Ampifaliana indray ry mpianoavana no iarabananareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Raha natratranyity fandaharana mana isan'andro ity indray isika. Ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo. Ny tenin'Andriamanitra izay rahantsika mamaky sy mandinika amin'ity andron'io ity ry havana dia ny Ezekiela 4:1 andininy 1-7. Andeha isika hivavaka angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsy mitsahatra midera makalaza misaotra anao Andriamanitra, raha mbola nomenao n'ity fotoan'ity ahafahana indray mandray ny afatrao entinay mamakivaky ty tontolon'andronay ity indray. Koa apetrakay sy ankinina feno aminao zao fotoana izao, mba hainao mihitsy no hiditra tsehatra Tompo, ka apita ny afatrao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao amin'izay rehetra mandry ny teninao manaraka an'izao fandarana izao, ka samy andray ny tandrifiny avy ny tsirairay avy, tsy hisy ala maina fa tena mba hitondra fiavozana sy fanavozana ho an'ny tsirairay aneha ny teninao. Koa dia miteneny ianao Tompo fa voninkenonao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Raisy ny baibolinao ry havana, Ezekiela 4:1-7. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakitsika an'izany teny izany. Tamin'ny taona 520 taorinan'ny namabonantsika tamin'ny andohan'ny taona, dia tamin'ny andro 10 tamin'ny volana tamin'ny taona 420 taorinan'ny namelezana ny tanàna, tamin'izany andro izany dia tampiko ny tanan'i Jehovah ka nitondrà ho any izy. Fahitana avy amin'Andriamanitra no nitondrany aho ho any amin'ny tanin'i Israely, ka napetrany teo tendrombohitra avo dia avo ary nisy nitareha tanàna teo amin'ny ilany atsimo. Dia nentiny nakao ka indro nisy lehilahy izay nitarem-barahana nitondra tady rongony teny tanany sy volotara fandrefesana, ary nitsangana teo am-bavahady izy. Dia hoy raha lehilahy tamiko, ry zanak'olona, mijery amin'ny masonao ary mieno amin'ny sofinao, araoka ny fonao andinika izay rehetra asehoko anao, fa ny anehoako anao izao no nitondrananao eto, ambarao amin'ny taranak'Israely izay rehetra hitanao. Ary indro nisy ampiatany vato manodidina teny ivelan'ny trano, ary eny an-tanan'ny raha lehilahy nisy volotara fandrefesana, 9 kio ny halavany, kanefa isaky ny akio iray dia nihoatra vodivoa ampelantanana noho ny fanao, ka dia norefesiny ny ateviny ampiatany, ka eran'ny volotara, ary ny avony dia eran'ny volotara koa. Dia tonga teo amin'ny vavahadina manatrika ny atsinanana izy ka niakatra tamin'ny amparatongany, dia nandefy ny tokonam-bavahady ka eran'ny volotara ny sakany, dia ny tokonany voalohany izany ka eran'ny volotara ny sakany. Ary ny trano fiembenana dia eran'ny volotara ny lavany, ary eran'ny volotara koa ny sakany. Ary ny elanelan'ny trano fiembenana dia 5 akio, ary ny tokonam-bavahady eo anilan'ny lavarangany vavahady anatiny dia eran'ny volotara.
dia no refesiny koa ny lavarangany vavahadika eran'ny volotarakoa, ary no refesiny ny lavarangany vavahadika 8 akio, ary ny tongo-batony de 2 akio, ary ny lavarangany vavahady de teo anatiny. Ary ny trano fiambenana teo amin'ny vavahady atsinanana de 3 avy no teo andaniny. Mitovy izy 3, ary mitovy ohatra koa ny tongo-bato teo amin'ny lafiny 2, ary no refesiny koa ny haben'ny vavahadika 10 akio, ary ny lavan'ny vavahady de 13 akio. Ary nisy ny fefy teo anoloan'ny trano fiambenana ka 1 akio avy no teo andaniny 2, ary ny trano fiambenana de 9 akio ny tamin'ny lafiny 1, ary 9 akio koa ny amin'ny lafiny 1. Dia no refesiny koa ny vavahady hatramin'ny tafon'ny trano fiambenany 1 ka hatramin'ny tafony 1 koa, ka 520 akio ny sakany ary mifanatrika ny varavarana. Ary ny tongo-bato de no hevery no 80 akio, ary niatra tamin'ny tongo-bato ny kianja manodidina ny vavahady. Ary hatreo anoloan'ny vavahady fidirana ka hatreo anoloan'ny lavarangany vavahady anatiny de 50 akio. Ary nisy varavaran-kely makarakara tsy mivoha manodidina na ao amin'ny trano fiambenana na amin'ny tongo-bato eo anatin'ny vavahady, ary toy izany koa ny toany. Ary ny ao anatiny de nisy varavaran-kely manodidina, ary teo amin'ny tongo-bato rehetra de samy nisy sariny hazo rifia avokoa. De nentiny ho any amin'ny kianja ivelany arindro nisy efitrano madinika sy lampy vato teny amin'ny kianja manodidina. Nisy efitrano 30 teny amin'ny lampy vato, ary ny lampy vato de teo anilan'ny vavahady sady ny fanerana tamin'ny lavan'ny vavahady, lampy vato ambany io. De no refesiny koa ny sakany hatreo anoloan'ny vavahady ambany ka hatreo anoloan'ny kianja anatiny, de hatreo amin'ny ivelany ka 100 akio de teo atsinanana sy teo avaratra. Ary no refesiny koa ny lavany sy ny sakan'ny vavahady ny kianja ivelany izay nanatrika ny avaratra, ary ny trano fiambenana de 3 avy ny teo andaniny, ary ny tongo-batony sy ny toany de mitovy ohatra tamin'ny vavahady voalohany, ka 50 akio ny lavany, 520 akio ny sakany. Ary ny varavaran-keliny sy ny toany ary ny sariny hazony rofia taminy de nitovy ohatrany tamin'ireo amin'ny vavahady atsinanana, ary nisy ambaratonga 7 ho fiakarana ao, ary ny toany de tandrifin'ireo. Ary nisy vavahady ny kianja anatiny, tandrifin'ny vavahady fidirana manatrika ny avaratra sy ny atsinanana, ka dia norefesiny hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka 100 akio. De nentiny ny eny atsimo ka indro nisy vavahady teo atsimo, ka norefesiny ny tongo-batony sy ny toany ka arak'ireo ohatr'ireo ihany koa, ary nisy varavaran-kely teo aminy sy teo amin'ny toany manodidina de tahak'ireo varavaran-kely ireo ihany koa, ka 50 akio ny lavany, 520 akio ny sakany. Ary nisy ambaratonga 7 ho fiakarana ao, ary ny toany de tandrifin'ireo, ary nisy sariny hazo rifia 1 tamin'ny lafiny 1, ary 1 koa tamin'ny lafiny 1 teo amin'ny tongo-batony. Ary nisy vavahady fidirana amin'ny kianja anatiny teo atsimy, de norefesiny teo atsimy hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka 100 akio koa. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
ty tapany voalohany toko fa 70 ty ry havana dia tamin'ny alalan'ny fahitana Andriamanitra ny taonan'i Ezekiela ny amin'ny hoe tempoly vaovao zay ho atsangana any aoriana any, ary dia naniraka izy ny anjely eo amin'ny 19 nisy lehilahy izay nitarem-barahana nitondra tady rongony teny an-tanany sy volotara fandrefesana. Io zay anjely io nitarika an'i Ezekiela zany hijery an'ilay tempolo vaovaon'Andriamanitra. Ary miverimberina eto reto volotara fandrefesana reto satria ny volotara fandrefesana dia fitaovana fampiasa. Izy io dia voambary eto hoe enina kio. Ny akio ray moa zany dia eo amin'ny 450 centimetatra eo ny alavany, dia le volotara fandrefesana io zany eo amin'ny 3 metatra sy 70 eo. Zay ny alavan'io volotara fandrefesana io. Ny tady rongony ray kosa moa dia fitaovana andrefesana zavatra lavalava, ary dia nitsidika sy nitarihana tamin'io tempoly vaovaon'Andriamanitra io hita tamin'ny fahitana Ezekiela zany. Eo amin'ny tapany voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia misy ny fahamarinana voalohany eo azo tsoahana, dia ny hoe ny fahitana zay omen'Andriamanitra ny mpanompony dia tsy maintsy ampitaina zany. Tsy maintsy ampitaina ny fahitana zay azo avy amin'Andriamanitra. Inona tokoa no zavatra mitrangeto amin'io tapany voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra io, dia nentin'ny Tompo tany amin'ny tany Israely, tany amin'ny tendrombohitra faran'izay avo Ezekiela, ary nahita fahitana avy amin'Andriamanitra, dia nahita tanàna izy teo amin'ny ilany atsimon'ilay tendrombohitra avo dia avo io. Ary dia nisy lehilahy tonga nitondra tady rongony teny an-tanany sy volotara fandrefesana, ary io nanafatrafatra amin'ny Ezekiela eo amin'ny andininy fahaefatra hoe ry zanak'olona, mijery amin'ny masonao, mienoa amin'ny sofinao, aroaka ny fonao andinika izay rehetra asehoko anao, fa ny anehoako anao izao no nitondrananao eto, ambarao amin'ny taranak'Israely zay rehetra hitanao. Dia avy eo moa dia mitanisa amin'izay sy lasa nentina nitety io tempoly vaovao io Ezekiela. Arak'izany ry havana, dia nahazo baiko eto Ezekiela hoe ambarao amin'ny zanak'Israely zay rehetra hitanao. Tsy mora tokoa ny zavatra miandry an'i Ezekiela satria tsy maintsy mijery tsara izy, tsy maintsy mihaino tsara izy, ary ny fony manontolo dia tsy maintsy ahopany amin'ny fijeriana sy ny fienoana, zany hoe tena mifantoka tanteraka amin'ny zavatra hitany sy renesiny avy amin'ilay anjelin'i Jehova. Dia toy izany ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, zay teren'Andriamanitra hanambara ny afany, zay teren'Andriamanitra hanambara fahitana avy aminy, dia tena mila mihaino tsara, mijery tsara, mifantoka tsara, ary manambara zay hitany sy rehany sy dia tafalatsaka tao am-pony ho an'ny olona zay tian'Andriamanitra ampitaina zany. Dia tsy iza moa zany fa ny taranak'Israely no tian'Andriamanitra ampitaina an'ity fahitana ity. Inona ny antony? Ny antony dia ny ampaherezana ny zanak'Israely any ampahababona, fa tany ampahababona izy ireo, ary tian'Andriamanitra anehoana fa hoe
mbola misy ny fanantenana ny amin'ny ho avy. Noho izany, na iza omen'Andriamanitra fahitana na omen'Andriamanitra hafatra ho ampitaina amina vondron'olona, ho ampitaina amin'ny firenena tahaka ny eto, ho ampitaina amina hoe fiangonana nanotoy izany, dia tsy maintsy mampita an'izany atsakany sy andavany. Move zany ry havana tsy mampahatsiahy antsika ny fanambarany Jaona apôstôly an Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 1:1-2 hoy izy hoe zay hatramin'ny voalohany dia zay efa renay, zay efa hita amin'ny masonay, zay efa nojerenay sady efa notsapainy ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana, fefa naseho ny fiainana rehefa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amin'ray ka efa naseho taminay. Raha ohatra ny amin'ny Jaona apôstôly zany eto, zay niara-dia tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny androm-piainany, dia nahita an Jesosy, nianatra tamin'i Jesosy, niara-dia tamin'i Jesosy, niara-ninana manta sy masaka tamin'i Jesosy, dia lasa vavolombelona zany fiainana zany, dia le fiainana mandrakizay i Jaona apôstôly. Dia toy izany ihany koa, tsy i Jaona ihany fa ny mpianatra rehetra zay nahita ny Tompo, nitsangana tamin'ny maty, nahita ny ekarany tany an-danitra, nareny fampianarany, ary nahita n'ireo zava-mahagaga, dia tsy ampy tamin'Andriamanitra ny namela an'ireo mpianatra amin'izao fotsiny nahita an'izany rehetrarehetra zany, fa mbola naseny ny andro tao Jerosalema ireo mpianatra ireo, iandro ny teny fikasan'Andriamanitra izany, dia nilatsahan'ny fanahy masina, zay nambara hoe ahazo hery ianareo milatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia ary Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Tsy ampy na nandre ny fampianaran'i Kristy, tsy maintsy fenonan'ny fanahy masina vao tena tonga vavolombelona marina. Ny herin'ny fanahy masina namen'ny apôstôly no nahasahiny ny joro ny fanandrana tamin'ny mpanapaky ny jiosy ho vavolombelona nitsangana tamin'ny maty. Fony mbola tsy feno ny fanahy izy ireo dia nihidy-trano ka natahotra. Hita zany eo amin'ny Jaona 2:7-20. No nilatsaka ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra ka feno ny fanahy izy ireo kosa, dia nanana fasahina ny teny izy ireo ny jo vavolombelona, dia hoy izy ireo amin'ny Asa 4:20 hoe izahay tsy maintsy milaza zay zavatra hitanay sy renay. Dia hitantsika zany fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ny mpino ankehitriny no mijoro vavolombelona, maneho fa Jesosy Kristy no mpamonjy ny olona amin'ny fahotana zay mahavery ny olona ho any amin'ny fahaverizana mandrakizay. Kanefa ny Andriamanitra dia tia ny olombelona rehetra ho voavonjy, dia nanolotra ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana izy ho faty noho ny fahotantsika ary hitsangana amin'ny maty mba hanome fiainana ho antsika. Koa na iza ny tonga amin'ny finoana an Jesosy Kristy, efa nanaiky sy nandray azy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainany, dia afaka mijoro vavolombelona tahaka ny Ezekely eto, zay nahita ny fahitana. Fa isika mpino koa dia efa niaina sy nahita ny fiainana natolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia le fiainam-baovao amin'ny Kristy Jesosy dia afaka mijoro vavolombelona amin'izany ho jiro sy ho fanasina amin'ity zao tontolo izao feno aizina ity dia aizi-pahotana izany. Ary zany dia natokana ihany ho an'ireo tonga amin'ny finoana an Jesosy Kristy zay nanaiky ho tombo sy mpamonjy azy teo amin'ny fiainany. Mitaona antsika zany zay manaraka an'izao fandaharana izao hoe fambatena ny ona tamin'i Jesosy ve
ianao zay manaraka an'izao fandarana izao ka efa omponao izy ka afaka manambara amin'ny hafa ihany koa fa Jesosy le mpamonjy, Jesosy le fiainana mandrakizay, Jesosy le lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray raha tsy amin'ny lalana. Dia nio ny tenanao ry havana, ary dia mandray sadingana mijorova avolombelona fa izany no antom-pisian'ny kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Eo amin'ny andininy 5 ihany koa dia misy ny fahamarinana anankiray, dia ny hoe ny tempolin'Andriamanitra dia tsy maintsy voaharo tsara amin'ny loton'izao tontolo izao. Ny tempolin'Andriamanitra dia tsy maintsy voaharo tsara amin'ny loton'izao tontolo izao. Rehefa andeha hijery an'ilay tanàna tokoa Ezekela zany, dia ny rindrina manodidina zany no hitany voalohany indrindra. Indro nisy ampiaitany vato manodidina teny ivelan'ny trano, ary eny an-tanan'ny ralehilahy nisy volotara fandrefesana 9 kio ny halavany, ka dia norefesiny ny atevin'ny ampiaitany ka herin'ny volotara, ary ny ahavony dia herin'ny volotara. Arak'izany ara dia eo amin'ny 3 metatra sy 7 ny ahavon'le rindrina avo zany, ary toy izay ihany koa 3 metatra sy 7 ny atevon'le rindrina, tena matevina tokoa. Ary azo ambara vetrany fa telon'Andriamanitra no ao anatin'io tanàna io noho izany tsy maintsy voaharo tsara amin'izay mety ho lotony avy amin'izao tontolo izao ny telon'Andriamanitra. Izao anefany ny telon'Andriamanitra ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy iza fa isika kristianina ihany zany. Ambaran'i Paoly mazava zany ao amin'ny Korintianina 1:9-7 sy ny 20, ahoana moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia telopolo ny fanamasina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Paoly apôstôly ry havana no maneho an'izany. Ahoana tokoa moa rehefa tonga amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy isika dia omen'Andriamanitra ny fanamasina ho velona ao anatintsika ahafahantsika miaina ny fiainan'i Jesosy Kristy. Noho izany tempolon'ny fanamasina isika mpino, ary ity fiainantsika ity ary ity tenantsika ity dia mila arovana amin'ny fahalotony izao tontolo izao. Izao tontolo izao ve tena ambaran'ny soratra masina mihitsy fa rehefa tonga amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy isika dia mila miaina ny fiainam-baovao, ka tsy voasaky ny ty izao tontolo izao ty izay tsy misaky afa-tsy ny amin'ny faharatsiana rehetrarehetra, ka mahatonga ny tempolon'ny fanamasina dia isika zany ho voaloto. Hoy Jaona apôstôly eo amin'ny Jaona 1:2-5:17. Azy ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra ao amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa amin'izao tontolo izao, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Izao tontolo izao ry havana dia misaky atsika amin'ny alalan'ny fakapanahy. Raha tsy matohatra ny fakapanahy, mitarika atsika amin'ny fahotana izany dia lavo, ary dia ny olona tena mahatsiaro fa tempolon'ny fanamasina dia mahatsiaro mandrakariva fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra
no mampaharitra mandrakizay. Dia ahoana no ahafahana aharitra tsy ho laviny fahotana vokatry ny fakapanahan' zao toy izao izay voambara ny Jaona apôstôly teo, dia mila manana ny firaisana tsara amin'ny tompo, maharitra amin'izany firaisana zany, satria zany ny tenin'i Jesosy tompo ao amin'ny Jaona 5:20, ny 5:5, izany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Firaisana amin'ny tompo ve maharitra amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Tsy alahady ihany fa tena mila mamaky izany isan'andro isika, misaintsaina an'izany, mankatoy an'izany, omban'ny fiainam-bavaka, mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ary amin'izay dia voaro tahaka ny 30 n'Andriamanitra izay voambara eto amin'ny rindrina matevona sy avo ny fiainantsika kristianina izay tempolo n'Andriamanitra. Koa mahereza aza ary mazo toa amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, dia hitombo amin'ny famasinana isika ka ho voaro amin'ny lotony zao tontolo izao. Ary amin'ny tapany farany moa izay lava dia lava, andininy 9 ka hatramin'ny 17 dia misy ny fahamarinana eo izay te eona amin'Andriamanitra na ifandray amin'Andriamanitra dia mila miditra amin'ny vavahady. Voafefy le tanàna eto ary voambara mazava fa mila miditra amin'ny vavahady zay vao tafiditra ao anatin'io tanàna masina io. Dia tany sain'ny Ezekiely eo ny tanàna masina, misy andreo karazany fanorenana ao anatin'io tanàna io. Fa na inona raha te hiditra ao anatin'le tanàna masina zany dia ny tempon'Andriamanitra, dia tsy maintsy miditra amin'ny vavahady. Dia izany indrindrany no ambaran'ny Jaona apôstôly ao amin'ny filazantsarany Jaona 10, misy tokoa ny mandingana ny fefy, dia ambarany eo fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho an'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Hitantsika amin'izany teniny izany fa tsy azo hidirana ny tempon'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny vavahady, izay vao tanisy eo moa zany ny momba azy sy ny tanàna ao anatiny, fa tsy maintsy miditra amin'ny vavahady. Ary iza le vavahady hidirana ao amin'le tanàna masina? Izany vavahady raha izany no hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy voaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izay miditra amin'ny vavahady dia Jesosy Kristy ry havana, dia voavonjy ary tafaray amin'Andriamanitra, tafahoana amin'Andriamanitra. Dinio ny tenanao, efa niditra tamin'le vavahady ve ianao? Inona no atao amin'izany? Mila mibebaka dia mandray an'i Kristy eo amin'ny fiainanao dia ho tafahoana, ho tafaray amin'Andriamanitra ianao, ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Hivavaka isika, misaotra makasitraka Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny indra fonao fa mbola napita ny afatrao taminay ianao, dia ampitoero aty anatinay ny teninao dia le teny fiainana aina ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovany an'izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana
ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.